rehefa mandeha izy ao amin'ny page eo no akana azy. Voilà, efa en ligne tsika io a. Asa aloha vérifiena kely a. Efa mivoaka ka. Efa io. Lasa indray Nzaka. Afaka miditra izy. Nandray le connexion koa no manahirana. Tafiditra ve? Zay tafiditra izy ke. Ok. Zay ary a, mifaly miarabantsika rehetra mpanaraka ny pejy eto sy ny pejin'ireto namana rehetrarehetra zay tazanareo eto a. Avelako moa zareo se présenter tena tsirairay fa araky ny efa ny fanomezana dia androany no fotoana voalohany isehonay atao amin'ny gardien de la révolution, sary foana no hitanareo fanambarana fa androany voareny feon'ny tsirairay hoe iza mariny reo oloreo fa nanino reo no tafaraka, avelako ny tsirairay ilaza azy fa de makasitraka antsika rehetra amity andro alahady rivariva tena de fotoam-pialatsasatra ara de raha-pirenena moa tsy misy fialatsasatra zany fa miazakazaka araky ny toe-draharaha hitatsika. De reto zany ny solotena fa tsy izy rehetra koa reo a ny tratrantso atao amin'ny gardien de la révolution de omeko azy reo tsirairay amin'ny fitenena za aloha zany efa fantatrareo a Jean-Luc raha manatombontsoa pasteur ny fonction officielle aty à Belgique amin'ny église protestant unie de Belgique fa tsy amin'ny anaran'izay mihitsy ny ahatongavako eto fa amin'ny anaran'ny tenako en tant que gasy de marary amin'ilay toe-draharaha-pirenena ary sarotiny amin'ilay tolom-bahoaka tsy tolona politika ty mahatonga ny olona misy aminareo mpanaraka anah moa miteny hoe nisy tezitra misy nisy niala moa ny followers hoe aragnanao nga lasa manao politika de za hoe tsy manao politika fa miaro ny fireneko donc raha resaka hoe korotana noho ny fifidianana tsy ny lamina navelako any mpanao politika mandamina an'izany fa tia tsisy dirany politika misy ty fa mpanao politika raha mialatsiny mpanao politika no nijapo train taty aoriana de zay mihitsy nasary-piaro ny tena hoe aha pour une fois le vahoaka malagasy tonga saina dia mandray anjara zay kely mba vitako am'izay tandrify de zay zany ny antony atona fa omeko ny namana tsirairay ngamba omeko anjaka aloha ny fanomboana azy de aveo asisitsika zay tazany eo. Ie, faly miarahaba ny mpanaraka ny pejy rehetra efa besabesaka ny malala mety mafimafy koa ny mbola vao vao mahita Nzaka fantatra amin'ny anarana hoe Njakadala coach en développement personnel fa taty arina moa natao hoe fa coach le satria be da be le zavatra nafangarotra natambatra tao anatin'le izy nalaza faraparany teo koa satria voasambotra nitondra flèche teny mpanaovana fitakina de ireny rehetrarehetra reny endriky ny tolona ary niteny foana moa zay hoe mbola mitoy ny tolona tsy nindray mandeha hoe tafidra teny amin'ny 13 mai de hoe niala rajo elona tsy izay aloha le anay reto raha ny fahafantaranay azy a fa izahay koa tsy hoe midongy sy mitady ho tambatambazana omena toerana fa izay a maniry a sy miady mba hisina firenena tsara rafitra ho an'ny tanindrazana sy ny taranaka. Ny anay mety ho vita ihany, ny anay efa hitanay ihany lalana hitondrana an'le izy a fa ny ao aorianao ary anisan'ny mbola mahatonga anako vao mainka mafana fo am'le ady sy tolona hoe misy anareo reo namako reo any ivelany any rehefa tena atao ny dinika sy ny fandiniana de tsy de tena misy tombontsoanareo akory ngeo le aty fa efa mety ny fiainanareo any nareo nga miaina délestage nareo nga misotro rano maloto fa ireo nareo no ny fitiava-tanindrazana de tena makasitraka indrindra de misaotra ihany koa zako ho an'izay mpanaraka satria izay ireo zany zao a fomba fijery sy fomba fitondran-tena mety ho samihafa mihitsy fa hitanareo mivondrona sy miray ao anatin'ity cause atsoko foana moa hoe cause noble le izy satria tsy nataonay ho an'ny tenanay ho anah manokana tena imemezany namana zao satria zako anisa manana asa anderahana tamin'ny fitondrana mba mikorotana le fitondrana de mbola tsy voalolo ny asa de mba miteny amin'ny namana hoe oloteny anay ny asa mbola tsy voalolo de ozy aho hoe de ozy izy zala hoe fa tsela ihany ngany nanongana an'le izy teo de ozy aho hoe hitenenako an'laisany hoe de façon tena désintéressé zako nanao an'le izy
satria raha ny tombontsoako no nitedaviko tsy nahongako le fitondrana teo. Zay amin'ny ankapobeny. Merci Nzaka. Ia. Manaraka an'izay i felana arahako am'izay atao amin'ny écran-ko eto moa zany. Tsy mandeha micro ny felana. Clique eo kely. Zay. Miarahaba-ndretra dia misaotra ny Jean-Luc nanome fitenenana tsy dia betsaka ny ambarako fa za mpanabe aty ivelany mpampianatra. Dia voalaza Nzaka Nzaka teo daholo ny zavatra iainana rehetrarehetra tena tsy fantatra hoe zany dia le stage maloto zany. Fa hitanay fa tena potiky Madagasikara. Za moa manana interconnexion amin'ny Andro Tsaboaty, amin'ny Jean-Luc. Manana hevitra zarana be tabe zany zay mitovy na dia tsy mitovy firehana ary fa ny zavatra mianimianay rehetrarehetra dia fitiavan-tanindrazana dia ao anatin'ny gardien de la révolution koa satria noho ny fitiavako amin'ny Madagasikara sy ny ho an'ny taranak'isika malagasy na aty ivelany izay représenté ny diaspora nareo toerana satria ny tena koa manana fanakavinana Madagasikara izay niaina ny tsirariny tamin'ny fitondrana teo aloha tsy voatery raha tsy hoe irery fa fitondrana izay misesy rehetrarehetra zany izay olona miasa ministera sahala amin'izany dia tena hita mihitsy hoe poste politika foana le izy dia tonga saina ny tena hoe milamina aty ivelany fa ahoana zany no azon'ny taranaka rehetra any Madagasikara dia tsy hainy tsy miteny tompo dia na misy teny ary nareo any ivelany any mitatatata fa tsy tonga aty dia tsy maninona fa ataonay izay vitanay aloha satria manao izay vitanay tokoa zay aty ambadika aty. Misaotra Jean-Luc. Merci. Ia Iandro na Jaboady moa ny hitanareo fa Iandro ny fahalalanay izy. Micro tsy voilà. Salama daholo misaotra manome ny fitenenana. Za Iandro Jaboady amin'ny fiantsonana sosiôlôgy, antropôlôgy nianatra tao Ankatso. Inona moa fa mahatonga na eto amin'izao miaraka amin'ny tsika rehetra eto amin'izao dia noho ny fiantsona sy ny mahatsapa tena hoe mila mandray anjara amin'ny fiovana sy ny fanorenana firenena. Ny antony tena nahatongava nay teto sy ny namako manodidina anahy dia no ilay fahasamihafany zay. Hoe tsy voatery tsy misy firehana politika, tsy misy firehakevitra samihafa, tsy misy resaka fivavahana, tsy misy resaka finoana fa resaka conviction hoe mitovy ny zavatra tiana hatongavana, resaka fanabeazana, resaka fivoarana, resaka fanampiana firenena. Dia zay mahatonga anay eto. Zay angamba dia efa ampy fa efa voatenin'ny Nzaka sy felana teo daholo sy pastera ny ambangivangony. Merci. Ia Mostanina. Faly miarahaba antsika jiaby namagna mijery izao vidéo zao. Antony manokana moa niarahanay nahatonga za eto mety maromaro mahafantatra anahy surtout avy any avaratra. Anisany mba juriste de formation aloha dia nanao politika ihany tany amin'ny tanàna ary anisany niady mafy izay fitondrana jadona natao Madagasikara. Misy teny manko namagna zao hoe efa hitanay mpagnano politika reo dia nagnano politika mihitsy hatramin'ny 2009 zany anisany efa niady zany jadona zay. Dia hatramin'izao mbola tsy milamina ny firenena mifanorenana ny zavatra tsy mety. Dia hita fa ny teo ihany miverimberiny ary adala politika miady seza sy miady tombontsony tena betsaka amin'ny firenena fa tsy le hoe anarina le firenena sy tombontsombahoaka. Dia maro namagna miantso mandefa message eo amin'ny Facebook hita fa androany vao miteny hoe tsy mamaika anay hiverina haka toerana fa raha mbola tsy mipetraka ny condition hanorenana ny Madagasikara ifotony dia aleo mbola miaraka amin'ny namana hiady izay tombontsoa zay. Za moa tsy ho lava resaka amin'ny présentation zay fa efa voateny namagna taloha teo ny antony pisianay dia mbola magnenta namagna rehetra mitovitovy hevitra
mikatsaka tombotsoan'ny malagasy andao irahina mbola tsy leo zay mbola tsy reraka zay na de tsy génération Z ary fa tsy anisany antitra koa amin'ny fanaovana politika tsy ataonareo fiteny hoe tsy mbola dinosaure fa mbola mikatsaka ny tombotsoam-bahoaka ajanoko aloha mombana fa saotra merci Mostany iary anjara se zao hoe izy aloha iary makasitraka ny haly mihitsy aminareo haly any ko mitondra izay vata rehefa mijery hoe tena tokony ho tapitany firenena tokony andeha tsara be na tenany malagasy nefa loatra zao ny anga eto amintsika de lasa hoe tsy mety raha andray anjara zany mba hoe tena apakapeo hitondra ny anjara biriky zany mba entina nampiana ny rehetra zay atao fikambanana lehibe izay te hitondra izay azo atao amin'ity firenena ity anavotana ny malagasy mety ho kely tsy bitika ny tena mety ho kely tsy bitika ny zavatra afaka ataony tena kanefa de tena atambatra ny hery fa rehefa mitambatra io de mahavita zavatra ihany de tena manatena mihitsy zay no iarahako aminareo tany zao iarahako amin'ny reto mpiara-mitolony reto hoe misy ny anjara biriky le gardien de la république azy dingana ilay atao hoe nandrodana ny fitondrana teo fa mbola be de be ny zavatra azo atao de le anarina ny fiainan'ny firenena rehetra ny mpiray tanindrazana rehetrarehetra be de be ny zavatra atao satria mbola varinany amin'ny fitadiavan-tseza fikatsahana ny tombontsoa manokana ny akabeazan'ireo zay hoe mihevitra fa hitondra zany de tsika zany le mba manaitra hoe zao no tanjony zao le tokony ho izy fa tsy zany tsony zay indrindra intsony be de be le zavatra diso teo de mba le mitodika makany amin'ny zavatra tena tokony atao am'izay any amin'le hoe fitondrana ny firenena amin'ny fitiavana sy fahamarinana zany reo zany tena nanosika nandrapeo ihany koa miaraka amin'reto mpiara-mitolona reto de faly araka aminareo makasitraka loatra tompoko zay no hoe lafa iroso am'izay tsika am'le tena votoatin-dresaka efa nisy teboka vitsivitsy navoaka tamin'ny maraina hoe inona moa ny antony nahatonga n'lay sosikevitra hoe gardien de la révolution de arak'izay anaran'izay misy masiny nanao fanambarina nareo nga miaraka amin'ny Iran satria mitovy amin'io ny anarana le any Iran miaraka amin'ny l'ayatollah sy ny sisa fanahinina misy tsy anafina aloha zay fa fananina misy ny fidenana le anarana mba icréer électrochoc satria nandray moa tsika efa varimbarina ao anatin'le fiainana fa tsy sy fandraisany any amin'ny Iran misy aloha nankely zay aloha tsara marierina zay satria be de be nareo nanontany taty amiko pardon maninona le hoe gardien de la révolution satria lay révolution zay ho anahy manokana mino fa mitovy amiko reto namako reto hoe ny zavatra nisy teto de révolution mihitsy fa tsy tolona politika afaka miteny politicien politika ny olana fa ho anay révolution satria nahoana nahita tsara atsika tamin'ireny korotana entre guillemets rotaka reny ny élan de solidarité nisy teo amintsika jereo fotsy zao zay reo araky le tenin'ny njaka zao sy tenin'ny Iando hoe tsy mitovy freana zay amina resaka convictionnel fotsiny tsy miresaka fona fa conviction amin'ny maha olombelona sy freina philosophique na idéologique na religieux nefa ny maninona tafakambana satria vokatry le tolona zany zavatra zany amiko tena fruit-n'le révolution de hoe ahoana ny gardenan'io satria io le sarobidy ahoana ny arovana an'io alohan'ny eritreretana hoe firenena vaovao
io lay toetsaina io tanareo tamin'ireny mpivarotra kafe na foiny kafe ny ho an'ny mpitolona mivarotra mbavoka nampietsi-po mihitsy reny a de nefany a am'izao le izy lasa ohatran'ny sanatrian'izany tena tsisy natadidy tsony fa lasa hoe iza nazo ny ministera ny anina iza ny voatendry DGR lasa zay zany zao no tena miverina ndray fa tsy le hoe le tombontsoa imbonina tsoa ka io aloha ny voalohany nasary-piarona hoe non aleo tsika hitsangana isorana be deabe ny Gen-Z tena nanao ny aintso zavatra namakilay io moa ohatran'ny relais ohatran'ny relais 400 mètres io vizaka ianao mahavita 100 mètres de omena ny hafa indray ny baton mety rapitso koa zay tsy fantatra tsika tsy mahalala zay mbola avadiky ny rapitso fa dia misy ny olona nanao hatao hanoy ka misaotra an'ireo zandry sy zanaka raha azo lazaina koa satria mbola misy tena kely de kely reo tena nanao ny aintso zavatra nahafoiny any mihitsy aza ka ho anay hoe tsy avelanay ho raraka tany miezaka anao taonareo zandry isany fa dia mandray an'le izy koa zahay mba hiarovana an'le izy zay zany ny antony anankiray antony faharoa dia atsika malala tsara fa fahatezeram-bahoaka hatramin'izay le izy fa tsy eo ihany le hoe Andry Rajoelina tena iny ny cristalliser azy bien sûr fa hatramin'izay mihitsy le izy niangona tao de hoe tsy hoe rehefa miala le anaran'olona de zay fa lay fomba fiasa le toetsaina ny rafitra zany rehetrany mila trongisina daholo miaraka am'le olona fa tsy le anarana fotsiny no trongisina eto fa tena le fomba fisaina ka zay nahatonga ny hoe non rehefa mifampiresaka zay reo hoe ahoana ny eritreritra reo de navarina fa samy nanana le eritreritra tany amin'ny coin anay tsirairay tany tsisy ana de aveo hoe andao rahatambatra ny hery de zay tsisy hoe tompo-kevitra voalohany ato fa azo lazaina hoe zavatra niara-naniry le izy de nakambana fotsiny de reo zany zay ka dia zay no tsara fantatritsika hoe inona ny antony ka eto zany a nitebaka voalohany tsy fantatra hoe izany amintsika no hisantatra azy fa nomboako azy aloha le hoe rupture totale ho anay manokana aloha atao gardien de la révolution de tsy voaja lay rupture totale ny anarantsika de hoe république refondation de Madagascar mialatsiny a fa cosmétique fotsiny le izy le anarana zany mipopoka be mba hiamadoena an'le vahoaka hoe efa mba manao ne zay tsy resaka hoe efa mba manao fa tena hanao ve tsika sa tsy hanao misy vidéoko zay ta hoe hanao ve tsika sa tsy hanao est-ce qu'on va jouer ou on va vraiment lutter satria ain'olona ny resaka eto ary fa be de be azadin'io reny ankizy maty reny sy reny olona nandatsaka any reny mba tsy ho lasa ohatrany tamin'ny 2009 hoe makery Ambohijatovo fotsiny mitondra voninkazo de manao fahatsiarovana kely de samy miala fa tena mba ho antony lehibe tokoa ka zay mahita hoe tsy voaja lay refondation satria ho ana manokana fa tsy haiko ny hevitra reto namako reto hoe ny refondation zany amiko aminay dia io gouvernement io fotsiny zao fahitanay azy gouvernement de consensus io fa tsy gouvernement de rupture hoe ka mila omena fahafapo daholo tena mialatsiny aloha tsisy fanomezana fahafapon'ny olona ny tanjona eto fa ny tanjona eto de hoe ahoana le rupture ka tsy maintsy mba omena kely zala mba nisy tsy haiko ohatra naheno ohatra mbola misy solotenan'ny Loranjy ao hono takono aloha zany mba tsy tompo-teny fantatra sao de miteniteny foana fa reto namako reto afaka manamafy tsy maintsy mba asina kely any reo goakantitra teo aloha mba tsy apitrifana azy de asina kely tanareo le izy ohatran'ny lasa ohatran'ny mialatsiny hoe kilalao hoe omena kely de am'izay zany mba samy afapony rehetrarehetra ka ho anay tsy zay le zava-dehibe fa tena resaka rupture fa tsy consensus zay zany ny zavatra voalohany avy ety amiko aveo mbola toizako le izy eo amin'ilay fanehoan-kevitra fa omeko ny namana hafa ndray hoe iza ny anohy fitenena amintsika ireo oui Nzaka pasteur Andro amin'ny salle d'attente. Merci. Ok. Ok, ça va. Hitondra fanazavana kely ako am'le hoe fa maninona ny hoe gardien le izy fa tsy anarana hafa alohan'ny toizan'le izy. Le gardien manko ny ohatrany hoe miandro fotsiny de manao andro matso fotsiny zay de gain lara vao ohatry zao. Oui, hijery an'izany rehetrarehetra zany ity vondrony ity ary anisan'ny mission anankiray zay fa izay tsy mijanona eo am'le hoe gardien fotsiny fa manao proposition ana solution izay. Ary raha niresaka ao ambadika ao efa lasa lavitra mihitsy le proposition tokony atao anisan'ny olana ho an'ny firenena ny hoe aizana ahitana vola anisan'ny natonga antsika tsy nampisan'le tena rupture totale
ny fatahorantsika ny sazy izay apetraky ny sanction international. Fa ho an'ny fomba fijeriko ary efa niona tamin'ny nanao émission niaraka tamin'ny toavina Ralambo Mahay sy Paul Rabary ako tamin'ny herinandro, de ny zavatra nyteneniko tamin'zareo hoe ho anay manokana tsy olana mihitsy n'le voasazy, satria le sazy mihitsy ary sao de tokony ampofoan'le fierté an'le olombelona malagasy zay tsisy rearea anaty. Manomboka eo mantsy le izy. Ny mahasamihafa antsika ireo manko zao ianareo mijery eto amin'ny Facebook, mety maro aminareo tsy nilatsaka teny amin'ny terrain sady tsy nafana fo teto amin'ny Tambazotra, io zany tsy tsapanareo le tsapan'le olona mitolona. Tsy manana an'le rearea anaty izay mahatonga an'le le faharomotana da aloha tonga de tengo mihitsy hoe romboky izay rage de vaincre zay tsy anananareo le izy angamba. Fa ilay ho atao zany zao de hoe fa maninona no tsy araky le nieritreretina le izy. Nafinaritra be ange hoe ny kapisatry naka an'le fitondrana fa maninona tsy fitondrana miaramila, fa maninona ny mbola tsy maintsy niaino an'ireny olona rehetrarehetra na kely nandeha nilahatra teny amin'ny kapisaty reny. Tsy miteny hoe ratsy le niaino afaka nenona ary zareo fa tokony tsy colonel mity angamba niaino andreny. Reraka be izy haino andreny rehetrarehetra reny, tokony tonga de naharafitra le izy hoe zao drafitra. Tsy maninona raha mety misy diso kely ana-pandehanana raha fa ohatran'ny olona mitendry instrument ohatra mitendry jaja, misy manao diso kely any ampovoany ao fa tsy manaiky hoe diso, tonga de corrigena eno eo. Zay ny tokony hoendriky le izy. Là maintenant efa hita le izy fa membroika ary maso miara mahita, sofina miara mandre isika rehetrarehetra eto amin'ny Tambazotra sy eto amin'ny firenena hoe hoay tohatran'ny efa miverina ohatran'le nataon'le taloha, hoay tohatra misy manatitra vola hony de tafiditra ao amin'ny ministère. Fa nga zany le nangatahany. Ohatrany hoe miova fotsiny zany le acteur eo am'le fa le film tsy miova. Ka le film mihitsy ny tokony hovaina, le boky mihitsy ny tokony akatona le taloha. Fa ny fomba nakatonana an'le izy ahoana, de zay no antom-pisina eto. Ary zay ny atsona ianareo hoe hey, re malagasy mifoazy, azavarim-barina amin'io hoe lasy rajoelona. Fa tsy olombelona le olana, le pratika no olana, le système no olana. De tena tsy maintsy mila olona be da be, olona misy saina, olona manam-pitiavana, hoe tena andao atao le izy rehefa tena ho atao e. Zay ny Merci Nzaka. Merci beaucoup. Oui, izany amben'izay anampiko kely ny Nzaka sy ny an'ny pasteur zany hoe tsy ataoko fanampy be fa raha ny teny mo colonel tamin'iny hoe tonga anampy vahoaka hanao refondation, misy zavatra tsy mety eto amin'ny firenena, velom-panantenana daholo ny ankamaroan'ny malagasy. Anisan'ny zavatra nampisy fanantenana ny vahoaka efa reraka, zavatra roa. Fahatelo zany le colonel. Nampirahina malagasy resaka barea, nampisy fanantenana zany. Rehefa tonga le hoe mitaky jiro, mitaky rano, niampy an'le fialan'ny rajoelona, tena fanantenana goavana nisy fampiraisakina entre malagasy zany, era amin'ny faritany, eraky ny faritra. Fa raha mbola nampiny colonel le izy hoe anisy refondation mihitsy colonel, faly daholo ny olona. Fa saingy za moa niteneniko tamin'ny présentation teo hoe mba fananaonao politika ihany mba fanivorivory niaraka amin'ireo mpanao politika be de be reo fankafantatra daholo ny ankamaroany. Fankafantatra atsika inona ny tadiavin'ny ray anina, inona ny tadiavin'ny ray anina. Raha vao niazakazaka androany tonga am'le pratique teo aloha ihany ozy Nzaka teo, mazava ho azy satria hoe ninana betsaka le teo aloha, nisy namely finanany sasany de hoe allo iarodana rajoelona fa iverina inana zay kosa aloha tsy mety. Zay natonga hoe tsy mety aminay, tsy mety am'le hoe
gardien de la révolution, ny révolution nitadiavina amin'ny fanorenana. Raha matahotra zany ny colonel tamin'ny fandravana ny institution rehetrarehetra, misy déclaration nataony gardien de la révolution andro vitsivitsy zay hoe tena fotoanany mihitsy ampiasa ivoka tena fotoanany mihitsy après 2009 rehefa tsy vita miaramila nanarana Madagasikara ty 2025 ty tokony ho vitany satria situation exceptionnelle moa izy fiteny lalàna zay hoe situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Raha ohatra ka efa fantatra hoe tsy teo tsony le fitondrana mitaky fanovana atsika, inona moa nanakana ny colonel sy ireo mpiaradia aminy ao andapa nandrava ny institution rehetrarehetra. Raha tsy aivina hoe atahorana fa hoe les députés lanim-bahoaka, ohatra filoham-pirenena lanim-bahoaka, fa iza moa tsy nikaikikaiky te eran'ny Madagasikara na hatraty ivelany tamin'iny élection de députation reny mifangalaram-bato de fanontaniana mipetraka androany hoe représentative ve reo assemblée mipetraka reo sa mbola lalàna ny vola miasa mandraky ty androany mandra-pahatonga n'io gouvernement nipetraka io. Fantatsika daholy tsy ny zavatra mandalo ao hatramin'io assemblée io. Inona zany nanakana ny colonel tsy tonga de hoe andao anao assemblée constituante, zay le commencement ny refondation. Zany assemblée constituante zany efa nitakin'ny Ratsiraka nanomboka 2009 nisy fitondrana anankiroa teo, Rajaonarimampianina, miala tsiny manao ny anarany, filoha Rajaonarimampianina, de nisy Rajoelina. Mbola ny proposena ihany tao anatin'ny fitondranjareo hoe andao zalahy anao io refondation io fa io élection rehetrarehetra fifidianana ataotsika io ampiditra Madagasikara ao anaty crise lalina. De fa maninona tsy misy miheno. Zay moa fanontaniana apetraka anay amin'ny colonel androany hoe tsy tokony ve, tsy izao ve ny fotoana tokony andraisana anazy, inona ny reconnaissance ilaina mihoatra an'izao aloha raha vonina anarina n'io firenena io tsika. Fa maninona miazakazaka nanendry ireo olona mbola tenentsika hoe maimbomaimbo mipratika teo aloha na hoe mbola manao bizina ny zavatra rehetrarehetra misy. Resaka intérêt ihany anie am'izao asika miteny am'izao mbola miasa ao Madagasikara. Tsy hitako mamaika mitady toerana anao inona. Ny fanjakana teneny colonel ihany niteny hoe tsy manam-bola ao amin'ny kitapo-bolam-panjakana, inona mampiazakazaka mitady toerana raha tsy andehanao bizina. Zay fotsiny tiako amafisa hoe inona maha-gardien zany révolution zany zany le fitakiana hoe mbola mitaky fandravanan'ny institution maninona tsy manangana assemblée constituante. Misy ray aman-dreny be dia be eraky ny faritra azo antsona reny ifampidiniana, tsy mila zay akory hoe mifampidinika fa antsoa aloha ray aman-dreny am'le fitondrana misy mba iarahana mandray fanapahan-kevitra amin'io firenena iarahamanana io. Merci Moustane. Misy miteny moa eto hoe raha afaka tsaraina ny feotsika zay miteny de arak'izay fa io arakaraky le appareil ihany fa saotra betsaka tsy haiko namana iando ve manako lazay na iary tsy haiko alohan'ny maheno hoe maheno. Tsy tafiditra tsony ny Herin-Jaka i Jean-Luc. Iny efa naveriko iny lien naverako any amin'iny tsy fantatra hoe inona ny problème. Io fa miverina i Njaka. Iary sy akity ve iary sa tsy mandeha sa mandeha?
Iando manakolazaina ve? Araka ny tenin'ny Mostanina teo hoe inona marina moa ny le teny ampiasaina mihitsy hoe ampiasan'le teny Tapaka ny any amin'ny Iando zany. rehetra ela sy anina teo hoe tena savy any amin'le fahasahina mihitsy sa tonontonona fotsiny le hoe reo fondation aiza ho aiza ny herintsika sy ny fahasahintsika hoe hanovan'izay zavatra rehetrarehetra zay vita iny ny tolona nisy tanjona vitsivitsy tratra. Fa aiza ny fakany dia aiza ny fotony le any mihitsy satria ohatrany hoe raha hanao refondation nefa ny faka teo ihany dia ataoko fa ny voankazo ivoaka eo angamba le voankazo taloha teo ihany efa nanomboka tamin'ny taona 70, 80 sy 10 ka hatramin'ny tola rehetrarehetra izay nandehanantsika teo. Fa any mihitsy le fanontaniana apetraka hanao refondation dia ho aiza dia aninona zao mantsy lasa ohatrany efa lasa ady seza sy ady varotra sy resaka enchère le place zay ve nanovantsika an'le tolona rehetrarehetra teo ve hoe ndao anala olona fa toronay indray zao zay sa ve ho ataotsika zao eo amin'ny 33 millions eo dia ahoana ho alahatra ve tsika rehetrarehetra ho alahatra zany tsika hoe andeha ifandimby atao ministra daholo dia atao député daholo dia atao maire daholo sa hoe inona le tena tanjona fa raha izao dia verina foantsika izay tsy nianatra ny tantara dia voaozina mairina ny tantara ihany. Zay angamba ny tiako tenenina. D'accord. Merci beaucoup Iando. Misy point anankiray teo anatin'ilay hoe refondation sy le surtout mba ho lasa plus précis kokoa zany dia tena le hoe rupture totale mihitsy. Misy miteny eto sady mijery commentaire an'ny olona ihany ato zany hoe question géopolitique io zay zany sasany misy lien maromaro koa tsika nahita tsara teo hoe mbola misy lien mila tapahana misy roy mbola mamatotra an'izao fitondrana zao. Ny roy voalohany mialatsiny fa resaka corporation. Ny corporation zany mahatonga an'ilay fanao tsy maty manota mbola mipetraka ohatra fotsiny zao ataonay mahitsy be hoe misy olona voaroiroy tamin'ireny raharaha Boeing 767 reny nalefa tany am-ponja dia marefy eo zay fa mivoaka reny olona reny satria au nom de la corporation natafika satria olo ao anatin'ny niveau nitafika dia satria nitafika ve mitondra am'izao fotoana zao zay zany tea hita hoe ohatra nitovy am'le teo ihany hoe satria TGV ve dia mila afahana zay zany mangataka mihitsy mon colonel mba tsy hisy ny corporation hoe rehefa voaroiroy tamin'ny aferan'ny zareo tamin'ny Boeing 773 zay naharatsy endrika antsika reny mbola hoediranay mantsy zay rehefa avy eo dia tsy tokony asiana état d'âme mihitsy le izy na dia ataontsika hoe namanareo ray hira aminareo fantatro tsara dikan'izany hoe ray promotion zany je peux comprendre kanefa amiko tsy ny promotion no mikompte rehefa firenena fa rehefa firenena dia tokony hanana toe-tsaina homme d'état fa tsy hoe zay niaraka tany amin'ny tafika zay ekipa ray zay zao ka zay tompoko dia na moa dia ataoko mahitsy eto hoe mangataka zay mba tsy ahita ny lohan'olona zay efa voakasika tamin'ireny raharaha Boeing 777 hiverina hitondra ny ACM na mody tsy izy no eo fa ny namany mba am'izay zany mba sous couvert dia ireny ndray zavatra ohatrohatra zany le izy le hoe goragora nefa ny fijery koa tsy goragora fa le rupture zany dia le resaka népotisme le resaka corporation anisany mila tapahana daholo zany. Faharoa mandeha be teto za tsy amorona fa nareo nahita daholo le hoe resaka franc-maçon sy sisy peu importe samy manana ny foronany idéologique za tsy hiditra an'le resaka fona amin'ny tsika kristiana resaka hoe devoly zao niatsy any problemako fa ny problemako dia izao hoe afaka mivondronareo amin'ny fikambananareo any fa saingy kosa mbola veriko eto hoe misy zany tam'le teo nohony ao anatin'le fraternité maçonique le olona dia tsy inquiété mihitsy zany me ohatra tsika rinara kotomanga
vao nanomboka le izy le tena teny amina CC de efa nanao alerte teto zay hoe ohatrany tsy milamina hoe aona ny fahasahin'le madame iny miseho eny amin'ny investiture de sasany moa oentin'ny olona any amin'ny émotion vehivavy femme forte manana forte caractère ça n'a rien à voir avec la personnalité raha nisy femme forte sy manana personnalité angambany de anisany koa lalatina nefa manino lalatina mipiripirina zao mizara verset biblique anao ataony am'izao fotoana zao mipazany satria fantany tsara hoe tsisy couverture izy fa matoty olona ty sampotra dia tsy resaka politika ihany fa misy karazana misy fitondrana informel amin'ny fait informel ao Madagasikara fitondrana informel dia reto fraternité maçonnique reto izay miarony azy ka io dépassé an'le hoe olon'ny Ravatomanga olon'ny Rajoelina olon'ny colonel olon'ny je sais pas qui fa io zany matanjaka noho la réalité misy donc io koa rupture ilainy hoe rupture corporation rupture amina resaka fraternité fa raha oentina amin'ny resaka fraternité ane zany ty de mialatsiny fa lasa la loi de la jungle zany reto samy ampiasa ny tanandolo zay lava tanana zay manana contact donc tsy misy rupture fa mbola miverina ihany les situations ohatra zao le resaka momba ny ACM teo mba tiako asina resaka kely satria io ACM io ane aviation civile de Madagascar io ane ka tena ozatry ny économie tsika ny danger an'io tsika zany de efa mba tafala tao anatin'le atao hoe annexe B izay napalaza ratsy atsika teo ina ny annexe B de hoe nanana problème amin'ny lafiny resaka défaillance technique ny nanalana atsika tao anatin'ny annexe B ny teny foana zareo tompon'andraikitra tamin'ireny fotoana ireny efa ady mangotraka be ezaka tamin'ny 16 juin 2016 no nisehony io zavatra io ka raha iny affaire Boeing 767 iny zao mbola mitatao ambony lohatsika de mety hilatsaka annexe A tsika ozy zareo zany hoe ina le annexe A tsisy roplanina avy any ivelany mihitsy ho tafiditra eto Madagasikara donc zany na tsika ty amin'ny diaspora mba te hanao krismasy taom-baovao any tanàna mety tsy ho afaka makany ny any tanàna wakati amangray amandreny na hitsabo tena tsy afaka andeha satria roplanina tsy misy mahazo mandeha tsony zay ny affaire zay ny danger an'le annexe A tsy mamorona fa tenin'ny tompon'andraikitra zany fa tsy tenin'ilay zay ny olona tsy teknisianiny noho zany zavatra ohatry zany ve mon colonel mialatsiny aminao na de mpinamana ary nareo piray hira nareo tao amin'ny tafika dia na ny roplanina tsika tsy afaka andeha tsony de ho sacrifiena amina hoe promotion sy corporation ve ny avenir ny firenena ray amantolo izay teo tsika no ny divatsika teo ka zay tompoko dia ataonay mazava eto hoe mba tsy te are zay ary zay gardien de la révolution hoe raha rapitso mbola nome eo reo olona izay namotika an'io aviation civile de Madagascar io namany mody misolo azy mba hahatonga azy tsy ho voaroiroy de zay tsy maintsy hiteny eto satria zay ny antopisiny eto hoe zay tsy manana place politique zay reo na ny ray aza fa samy manana ny fiainanay sy ny fivelomanay fa marary kosa ny anay hoe tsy afaka andeha misy zanatsika azo mety amin'ny fianarana ty apita sanatrian'izany tafiditra anatin'ny annexe A ny aviation civile de Madagascar de tsisy afaka andeha reo misy vokany ratsy ohatry zany dolo izy ka zavatra terre à terre ohatry zay le izy hoe les ruptures tena tsy zavatra tonotononona fotsiny hoe tsy manao an'le fanao fa tena mbola mipetraka zay zavatra zay ka zay zany mba fiangaviana kely tsy hoe fiangaviana fa tena filazana mihitsy zay tena petraka le corporation ajanony le fraternité nareo tsara entre anareo mifanampy nareo mifanao cotisation raha ty hitsabo tena d'accord fa tsy pas au nom ny fraternité nareo no hanendrenany prime ministre na hanendrenany ministre zay efa misy quotanareo de lasa ohatrany hoe ambany fifezana ary ny rupture fahatelo lehibe zay tena njaka teo de les ruptures économiques ina moa nampitahorana atsika de hoe raha voatsy reo zala oligarque reo no mitondra ao Madagasikara dia misy manao vava misy taminay en une semaine de azonay ataony manao ny Madagasikara azo eno zany eny vavan'ireo en une semaine ozy vitanay ny mampandoalika ny Madagasikara ka afaka anao inona zay colonel kelynareo zay misy le mialatsiny amle tena hoe taimbava dikan'izay zany tena hoe misy olombitsy zany eto Madagasikara manao otage ny kapokatsika mianakavy ka hoe raha tsy reto olonay reto no eo dia tapaka ny financement
mialatsiny angamba fa samy mahita daholo tsika tsy mandeha lavitra eo Burkina Faso ao nanana an'izay fahasahina zay ry zareo io izy io samy mahita tsika vaovao fa tsika tsy mamorona io ry zalahy au Sahel zao anomboka koa Tanzanie vao nahita vaovao vao teo zao tsika miteny zao dikan'izay zany le monde est en train de se réveiller surtout aty Afrika ka ry zalahy reto mbola iraky zalahy Macron zay hitanareo ihany fa na izy ary efa tsy manana légitimité tsony mialatsiny manona anarana any amin'ny taniny de ry zareo ve no anao lalàna eto amintsika nefa izy ara tsy manana légitimité zareo tsara takiny frantsay ametra-pialana izy rapitso de hitanareo am'izay hoe olona tsy manana légitimité no mametraka mampiasa reto fraternité reto mba anao otage dia raha matahotra za fahitako azy ahitsio aradiso mety natahotra mon colonel hoe ka hoaiza ary tsika fa reo ny mpamatsy vola traditionnel dia misy miteny teto mantsy hoe nareo izy mamaky message any commentaire nareo izy manao rupture nefa ina prépa zay tompoko matoa monsieur ohatry zao ary matoa zay nanangana les gardiens de révolution tsy hoe olona tsisy atao reo olona reo fa samy manana ny asany ka hoe andany andro anao influenceur ohatrany sasany le mampandivody eto mialatsiny am'le terme tsy on n'a pas intérêt à faire ça samy manana ny asany za zao avy nampivavaka vizaka mba te sasa alahady ny andro mbola milingilingy eto itabataba eto ina no andaniko andro eto de satria okzay lay fanambakana sy famitahana ny olo karaha vo tsy miaraka amireo tsika de tsy misy vola be de be mpampiasa olo ary zay na ohatrany ekipanay ato io tazanareo fa misy ekipa ato hatramina resaka spécialiste en finance sy ny sisa tena manana plan mazava tsara mba tsy holazaina aminareo efa nisy tolo-kevitra fa matoa miteny eto dia efa manana zavatra azo aroso zay maro ny mpiara-miasa ka ateny atsiple izy hoe manana fahasahinanao ary fantatro fa misy olona ho anahy manokana fantatro fa misy olona mitatitra ny vidéo anay makany amin'ny colonel dia tôt ou tard enao ty mon colonel manana fahasahinanao fa mbola manana an'le mandat populaire ianao zao teniko foana ty hoe io mandat populaire io vetivety kely de mirodana mbola eo ianao zao fotoana zao capital angezabe anao io aza gasena amina olona 3 sy 4 izay tsy manana an'zany mandat zany fa mbola azonao atao tsara mihitsy ny miverina raha ohatra ka ilainao betsaka ny namana afaka mifanampy anao am'zany zay ngamba n'izy fa sao de mibatoerana be fa omeko ny namana hafa indray ny fitenenana afaka miteny kely ve zahako oui vas-y fiainana oui za sady mamaky commentaire ihany zafady za moa tsy olona active ohatranareo rehetrarehetra hoe manana communauté zavatra ohatran'izany mamaky commentaire de misy fanontaniana mi-interpellé anao hoe inona foana ty tratratratrainareo hoe gardien de la révolution ty inona ny ataonareo inona ny solution omenareo raha ny anao hatrany voalohany angamba aloha le olona de ny zavatra voalohany izay nampatsiahivinjaka ny zavatra mitranga eto androany aloha zany tsy hevitry njakadala rery na jaboadareri na i Jean-Luc Irery fa izahay représentant le olona be da be en coulisse miasa daholo fotsiny ny hevitra mivoaka rehetrarehetra eto de hevitray rehetrarehetra mety amin'ny fomba fitenenana anazy ny samihafa fa ny hevitra de mitovy gardien de la révolution satria nahoana révolutionnaire tao à Madagascar zany réveil populaire zany révolution tao à Madagascar zany nampitsoaka président à l'instant T zany physiquement fa révolutionnaire koa hoe lasa le président physiquement fa mbola misy ramification ao à Madagascar à tous les niveaux miangany amin'ny fokotany miangany amin'ny citoyen parapatonga any amin'ny présidence eo zany no mampatonga le hoe gardien de la révolution gardien satria nahoana mila balise foana ny olona rehefa mahazo pouvoir satria zay lefa nitenen'ny Jean-Luc teto foana hoe itsika olona manditany fa tsy misiditsidiny any an-danitra eny ka hoe mahazo pouvoir de manadiny ny andraikitra izay ananatsika en tant que hoe mpitondra matetika ny olona déconnecté rehefa mahazo pouvoir ny objectif en gardien de la révolution zany manao piqûre de rappel fotsiny mialatsiny amin'le teny vary aminanana de ny hoe mampatsiaro izay rehetra tonga eo amin'ny toerany eo fa anompo ny vahoaka malagasy no andehanany eo fa tsy ho tompoiny teniny colonel Michael zany hoe azadinonareo fa ianareo dia anompo fa tsy ho tompony ahoana nefa izahay maheno fa misy somme omena de azahoana toerana 500 millions amena olona ao ambony ao de mahazo toerana ao amin'ny gouvernement
Zavatra tenenina eto verifiable daholo a. Zay manana formateur, manana ramification ny pouvoir teo aloha manana ramification ny pouvoir ankehitriny solakopiny franc-maçon ry zareo raha malala zany fa betsaka ny olona ao amin'ny gardien de la révolution tena mijoro mihitsy zay olona ohatranay olon-tsotra tsisy ninona za tsy mitady toerana politika tsisy raraiko an'izany fa hitako hoe tena mihoatra ny loha fa sanatria hoe dia tsy ho avitra intsony mihitsy Madagasikara satria ny teo ihany no miverina amena foana ny vola dia mahazo toerana foana dia samy manao zay tiany dia ny kozansikozina mahazo toerana daholo ao amin'ny pouvoir dia ireny ny anitsaka ny olona manana ny traikefa rehetra satria raha hitanareo dia misy fuite du cerveau be ao Madagasikara tsisy tamanao intsony ny olona aleo miasa aty ivelany satria aty izy mandrakarama tsara tsisy tondromolotra dia mahay ny tranony zavatra be da be sahala amin'izany mila isika rehetrarehetra population mihitsy zany no miaina le réveil populaire dia à chacun à notre niveau participer amin'izay misy olona zao amin'ny tena nandefa plan budgétaire tany amin'ny colonel fa tsisy valiny akory dia ozy amatsanareo hoe mbola mafisiko ny tenin'ny Erin-Jaka teo hoe fa ngamo tsy maintsy izy foana mandray le olona 400 isan'andro amin'le audience za zany raha te hiona aminy rapiso dia manoratra anarina dia hoe monsieur le colonel za mba te hiona aminao fa zao le structure mihitsy zany lisy be le ho anoloana hoe il est à l'écoute fa à l'écoute ianinona aloha aiza ny trainzy rehetrarehetra trainzy ve tsisy corrompu fa tena mbola vonina nytolona daholo sa efa misy tafaka hatrao amin'le pouvoir tsy fantatritsika daholo zany zay moa manana ny valiny fa fanontaniana alefako aminareo hananana réflexion zay rappel momba ny mouvement zay fotsiny teneniko fa zahako sady tsy politicienne ny tsy influenceuse fa mijoro malagasy anahako sy mijoro any tsirariny dia mamerimberiny fotsiny ako an'le rappel n'le objectif amin'ny mouvement anay sotra tompoko oui merci Nzaka ny olona tokoa manana fonana sy manana eritreritra foana hoe nareo zany mpanakotana foana fa io aloha no eo dia aleo zareo hiasa zay mihitsy ny le olana tsy hoe io aloha no hoe dia aleo zareo hiasa fa efa hita le izy hoe mandeha miborioka dia izay ange tsy te anakorotana le filaminana mihitsy ara le tedavina io le tena filaminana fa tsy sarisarina filaminana tsy hoe ataosika make-up le izy dia asitsika maquillage le izy dia milamina non rehefa fantatra fa mivarina any akady le izy dia tsy izay reto ihany fa isika rehetrarehetra manana didy manana andraikitra hiteny ary zay foana ny olantsika hatramin'izay isika moramoraina isika mora afa-po dia mampaneno lakilo zay tena ozy izy tsy izay reto ihany fa isika rehetrarehetra ary misy retsaka miodina any ambadika any mialatsiny ahako dia mifona amin'reto namako reto ahako fa ho teneniko eto le izy ny fomba fijerin'ny mpanao politika sasany any colonel Mika zao dia colonel Lamoaka mpanao politika no miteny an'izany tsy misy olona ao anatina fiarahamonim-pirenena tsotra miteny hoe raha koa i colonel dia le akoho tsy miady reny asa manana baraka ny la 23 i colonel maninona raha mijoko tsara hoe tena zao ara le izy misy dimy raha lanareo reo tsy hainay hoe ahoana ny ahafahanareo mandrindra sy mifandamina atranareo aloha dia hoeto amin'le tena révolution le izy aza hoenty nanarana fotsiny amin'ny tenen'ny Jaboaty teo hoe tena masavy aza mitetateta miteny an'le anarana raha ohatra ka tsy say mila mandinika mila miverina mandinika mbola tsy tara mbola misy tsara be le commentaire ao ambany hoe ohatran'ny manao coulagena béton io mora mbola mamaky anazy rehefa mbola tsy tena maina le izy fotoany zao angambo ary tsy izay tsy nianahana tsy nirefarefa mihitsy zay fa vao nahita izay aleo dia tsorinay aminareo fa ny amin'ny resaka sécurité aérienne zany zao manana olombelona ny gardien de la révolution efa le nitenen'ny pasteur teo fa mba azonareo an-tsaina vera tratran'izany annexa A isika annexa B sika tamin'ny 2011 2016 zay vao voavaly izy raha sanatiavina zany zao tsika nitratran'izany annexa A zany rehefa tsy hijoro
Ny fitondrana ankehitriny rehefa tsy hijoro ny firenena ankehitriny de ho avy amintsika ny sazy. Ho avy amintsika ny sazy. En décembre zany tsika rehefa sendra sanatriavana misy evasanina avy aty Madagasikara. Raha misy zavatra maika mila alefa aty Madagasikara na avy aty Madagasikara makany ivelany, ho alefa sambo sa ho alefa inona? Alefa messenger. Zany zavatra ohatran'izany mety nandray mety hoe tsy takatro le vahoaka tsotra le izy. Fa grave zany zavatra hitrango zany. Zany mba foazy kely le ambopo, mba misy ambopoa, mba misy saina. Alao tena zao de miverina miteny. Le fomba le itenenana tsy hoe te anakorotana. Le itenenana mba isina tena fitiavan-tanindrazana sy tena fampandrosoana tena izy. Sotra tompoko. Makasitraka iary tena ngamba hoe iary. Namafy kely ako an'le rupture niresahan'ny pasteur teo. Misy an'le fiteny mahazatra hoe ny seza de manova olona. Misy mpitondra vao tonga eo amin'ny fitondrana izy de ohatra ny olona anjelikely ohatra tsara milamina tsara misy fa arakaraka ny janonany eo avy eo tohatra me simba me simba me ratsy me manaonao foana zany. Zay zany indrindra ny tena dikan'le hoe rupture. Satria nahoana? Satria rehefa tonga eo amin'le sezan'le olona de misy le offre maromaro ataon'ny mpanambola indrindra de vidiny. Zay ratsolona vidin'ny mpanambola te hanao zavatra akany tombotsoany de manao mety hanao zavatra ratsy de vidiny le mpitondra. Raha miteny aho hoe mpitondra tsy voatery le filoha ihany fa zay manodidina rehetra eo moa zany de vidiny iny tambazany trano asainy mipetraka amin'ny tranony ameny volany zao de lasa me voafatotra zany aminy. De etsy andaniny ihany koa am'izay le hoe me voafatotra zay io le corporatisme le fikambanana le namana hatramin'izay le niara-ny asa hatramin'izay le miray fikambanana masonika moa no tena fiteny eo. Ireny olona reny misy tsilozan'ny olona manana hevi-dratsy anao halatra, anao fanodikodonam-bola, anao kolikoly, anao fahalovana reny olona namana reny de rehefa tafiditra amin'ireny zany ireny olona reny manao an'izay asa ratsiny zay de le mpitondra noho ile dina efa ny fanaovana mihitsy hoe tsy mivadika amin'ny namantsika namana de namana foana miaro ny namana de le olona tsara zany le olona mpitondra zay mety ho tsara izy tamin'ny voalohany de rehefa avy eo am'izay rehefa nanao an'le ratsy le namany mety ho vitsivitsy de hiaro an'iny namana iny izy de tafiditra ao anaty fandrika rato. Zay zany le tena ratsy amin'le corporatisme le finamanana le dina efa natao ka izay no anisany mahatonga anay anao fampitandremana hoe tandremo le olona raha miasa ny olana eto amintsika matsy edy le fandraisana an'le hoe fahefana de tena le hoe seza sy tombotsoa zay ny tena olana fa raha ny tokony ho izy rehefa andray fahefana de tokony hoe andray andray adidy zay zany le tokony ho izy de nefa ny maro be le olona le mbola hoe azo seza mba anana fahefana de afaka manao an'izao afaka manao an'izao de votsitra eo le fitiavan-tanindrazana na zay ara no mety ny angano tany voalohany ka aminay na de atao hoe le assemblée nationale azy inona moa zany zao ny tena tsy maintsy ijoroan'ny assemblée nationale eo zany le LFR izay tsy voatery tena maika be fa anisany natokana anay zao so de mba tokony ravana la le assemblée nationale zay efa misy vororo i be de be misy olona tsy fantatra tsony ao anatin'le izy de na ny gouvernemanta koa azy gouvernemanta zany zao de mbola betsaka ihany manana fijerena hoe nahazo seza fa raha izy nefa ny tokony izy hoe nahazo adidy mba hitondra an'le fanovana eto Madagasikara move tena tsy mandroso mihitsy marina le firenena anatin'izao transition zao
raha tsy misy minisitra tsy miodina ve le fitondrana rehetra raha tsy misy an'ireo minisitra. Raha izany zany mampisy fisian'le seza zany isan'le mahatonga le fahasombana. De zay zany maitraka fanontaniana zay sao de afaka mandeha ihany. Ny fitsinara ny HCC moa ve tena tsy maintsy ilaina io am'izao transition zao, sao de manimba zavatra ny mbola ijoroan'ireo olona ireo, sao de tokony efa ravany. Bon, tsy décideur zay, tsy afaka mandidy zay hoe raha vao reo, fa manaitra zay ho an'ny rehetra sy ho an'izay tompona andraikitra amin'ny afahana mandray fanapa-kevitra momba zay zany. Ny tahotra ay zany a de le fahasimbana hoentin'le olona nahazo seza zay, de ny fomba iarovana rehetra anio le fahasimbana amin'le namanamana ioa zay a no tena isany zany anaitra zay tsy manana motivation azo seza zany zay. Mety atao hoe fitsongoloka sy fanao kritika foana zay tsy maninona zany kanefa ilain'izay hevitra mba tsy tonga de amonjy aka seza sy aka fahefana sy anao zay tany kibony eo daholo ny olona rehefa aveo zay. Ny andraikitra zany a ny tena zava-dehibe. Sola tompoko. Ia. Anapiko azafady anapiko an'izay teny iary zay, le tsika angamba samy mahafantatra daholo samy na lavitra na akaiky samy mahafantatra daholo toe-tsaina olombelona anankiray hoe teny ivelany fantatritsika teny ivelany hoe manana conviction, olona intègre, olona manam-panahy, olona manana maha olombelona anazy mihitsy le olona. De misy fotoana io olombelona anankiray io vao antso omena poste politika anankiray na poste hoe manana fahefana amina peu importe hoe natoerana inona, fa rehefa tonga ao anatin'io toeran'io izy ohatrany resahako fotsiny zao ny resaka 4x4, fa maninona moa za raha ohatra hoe fa maninona moa zany anamboatra lalana raha fantatro tsara fa rehefa tonga eo amin'io fahefana azoko io de mahazo 4x4. Rehefa azoko ny 4x4 normal be manidina manjavona ny fitiavako andeha hanamboatra an'le lalana iny satria efa manana 4x4 ako. Fa maninona moa ny andeha hanamboatra hôpitaly nefa fantatro tsara fa vao mahazo fahefana de mora amiko kokoa mahazo passeport diplomatika andehanako hitsabo tena any ivelany. Fa maninona moa zany andeha amboly nefa fantatro tsara fa vao tonga eo amin'ny fahefana afaka metsena any amin'ny supermarché sy ny sisa araka ny teniny le rangahy taloha nanao satroka iny hoe mpanan-karena ny gasy satria misy embouteillage mandeha metsena eny amin'ny supermarché. Zavatra be da be ohatry zany mihitsy ny tokony vongorona hoe fa amin'ny fotoana ohatry ny ahoana le olombelona anankiray malagasy manana maha izy azy iny sy manana ny eritseriny manokana sy ny tiano atao aiza ho aiza ny ovany ka ahitany hoe aikay tsy voatery manao an'ireto zavatra rehetrarehetra nangatahana tamiko teto fa afaka manao zay danin'ny kiboko. Lasa tsy solombavam-bahoaka mantsy ny eo amintsika fa lasa solon-kibom-bahoaka, tsy miteny intsony fa mamoky tena. Lasa zay tsika de nizaniza ka hatrany amin'ny farany ambany, hatrany amin'ny président fokontany ka hatrany amin'ny farany ambony de lasa ho an'ny tena sisa le izy. De tsika rehetrarehetra ireo lasa zay solon-kibom-bahoaka satria ny zavatra etaetsika tsy voatery hoe tsika ny eo amin'ny mahazo toerana fa hoe oviana ihany vao misy havanay akaiky eo. Satria rehefa manana havako akaiky eo de ny fianakaviako ray manontolo zany ny atao hoe tafita. Rehefa misy olona anankiray ao amin'ny fianakaviako ka akaiky mahazo seza de zay rehetrarehetra ny tsy azoko tiana. Afaka manao ampimaba amin'ny zavatra rehetra eto Madagasikara amin'izay zany. Mahazo tany manangana trano tsy ara-dalàna, manototra tany tsy ara-dalàna, mangalatra tanin'olona satria fantatro fa tsy afaka enjehana sy afaka miteny hoe tsy fantatra elanga aza. Zay ny nofinofitsika hiteny an'izay tsy fantatra elanga aza zay. Zay ny tiako tenenina. Tsotra. Ya merci. Ya ifelana
Teny kely moa Amerina kely efa misy olona ohatran'ny isa le raha mandinika zavatra resantsika rehetrarehetra to ifameno daholo a. Fanenahako teboka anaky 3-4 eo a sotomako sain'ny tanora satria ny tanora moa natao fitaovana tamin'ity indray mitoraka ty hoe Gen Z, nomena anarana mihitsy ny tanora. Fa misintona ny tanora ihany aho hoe elaela nanaovana politika zay nanampy tanora be dia be ihany. Fa ry tanora malagasy aza mieritreritra, aza manaiky ho tenen'olona hoe tsy maintsy zay manko misy any amintsika amin'izao fotoana zao, tsy maintsy miditra zao a, tsy maintsy manao an'izao votafita amin'ny fiainana. Izy resaka ny ataontsika teo resaka communautarisme, za tsy teny anarana fa be dia be izy ao. Surtout ny intellectuel rehefa mavita fianarana mivoaka de rehefa te hahazo poste de tsy maintsy miditra ao, raha tsy zany de tsy mahazo an'io poste io. Zay ny mahatonga an'le izy koa lasa miampy corruption rehetrarehetra. Fa sotonako ny tanora koa satria be dia be ny tanora voasarika hoe ndao tondra firenena, ndao haka poste. Misy namana tamin'izay fotoana hoe naka toerana nahazo poste, nanodina zay azony nahodina, ana botika anaky 5-4. Fa zao fotsiny rehefa ny vahoaka miha mahanitra, ny tanàna miha mikorontana, hitanareo ihany tsy nisy nanam-bola tao Madagasikara mihoatra ny reny anaran'olona nitsoaka ary be dia be reny. Fa nitsoaka ihany izy amin'ny farany, mitondra azy aiza le vola. Rehefa mikorontana le fiarahamonina, mikorontana fitondram-panjakana, tsy mipetraka ny fiarahamonina mirindra, ninonino ataontsika? Hiazakazaka haka toerana, haka poste andeha hangalatra de aza mieritreritra hoe ho tafita zany amin'ny fiainana. Zay mahatonga zay hoe aleo mijanona, mbola miaro zao tolona zao, miaro zao hevitra hoe andao hanao refondation, mbola miantso an'ny colonel ihany zay hoe mbola fotoanan'izao colonel, mbola tsy tara amin'ny fanapahan-kevitra anao, amin'ny fandraisanao andraikitra, mila menditra. Raisiko exemple tsotra, zavatra mandalo ao a Diego androany. Mon colonel, misy olo tenanao tonga any amin'ny faritany Antsiranana, andeha misy olana tany nanomboka tamin'ny omaly alina. Inona ny dispositif ny raisin'ny autorité locale manoloana an'izany zavatra rehetrarehetra zany? Nefa ny vaovao hita ary miparitaka ny vidéo ohatran'ny mitovitovy amin'ny fotoana nahatongavany zareo any misy fanafiana any amin'ny université. Inona ny andraikitra ny raisin'ny autorité locale? Iza mibaiko an'ireo? Sa hoe avelao ifamony eo aloha, andraikitra an'iza moa zany? Andraikitra ny colonel. Efa manomboka mandoto anao manko ry zareo mon colonel. Zay aloha azoko tenenina, satria efa samy hoe mikatsaka ny tombotsoan'ny tsirairay. Mbola verina ihany. Inona mon colonel manakana anao tsy handray fanapahan-kevitra hanao io assemblée constituante io, hanao ny contrat social vaovao amin'io Madagasikara io, zay vao miditra amin'ny fifidianana. Fa raha hiazakazaka ny rehetrarehetra reo hanao fifidianana de mbola hiverina eto ihany atsika ary mbola hifamony ihany ny malagasy, hifanenjika hatramin'ny farany. Ka zay mbola miantso ny tanora rehetrarehetra hoe mailomelo ihany ry tanora, aza manenjika hoe voninahitra sy vola, satria tsy hitondra hoaiza akory ary zany. Izy ny tenentsika teo hoe miteny moa nareo dinosaure politique, fa ohatran'ny tamin'le fitondrana teo vao tsy ela teo efa vitsy ny dinosaure tao anatin'ireny fitondrana ireny ohatran'ny tanora daholo reny ary ohatran'ny manam-pahaizana daholo, fa aiza ny fiafarahany?
zao mitsoaka zay nitsoaka tafatsoaka zay tsy tafatsoaka moa io mamadimadika palitao zao de mbola mieritreritra anao ny fanaony nefa ianareo tanora matimaty foana tamin'iny tolona raha tsy miarony zany révolution na tianareo atongavana zany hoe ahoana ny ataotsika ampandroso ho firenentsika io fa tsy hiazakazaka andeha hiasa any ivelany foana zay manko ny tanora tato ato hoe hiazakazaka andeha hiasa any ivelany tsisy maratsy anazy fa na aty ivelany ary teneniko aminareo hoe efa manomboka sarotra naiza zany na makany États-Unis anareo na makany aty Europe anareo makany Chine anareo hitanareo io géopolitique misy io mihasarotra io ny olona efa tsy ana mondialisation ny resahany fa ty amin'ny protectionnisme nefa aizatsika am'zany zavatra zany am'zany fandrosoany géopolitique zay azagaga atsika rehefa mbakain'olona rehetrarehetra satria tsika tsy miaro ny atsika okare tanora tsy atao fitaovana andao itsika hiaro tombotsoatsika hiaro no avitsika tsy ho lava resaka misaotra to Saora tompoko. Ia, ifelana saky teny teo de irebondira kely am'izay teny nofotanina zay am'le resaka géopolitika fa misy zavatra tsara ho resana hoe Oui, apatsivy kely injaka ny teny teo hoe vola amin'ny problemany ao Madagasikara atsika ao anaty gardien de la révolution manana traikefa manana olona ressource afaka mitady vola anovana ny rafitra ao Madagasikara zay voalohany faharoa manarak'izay resaka frontière aoka tsy ho adinitsika malagasy fa nosy isika anankiroa ihany ny fomba hidiranao à Madagasikara transport aérien transport maritime raha sendra zany ka tratrany annexe atsika de transport maritime sisa no tonga ao a Madagasikara ohatrotry ahoana ny toe-karena am'izay ary io zavatra io tena tsy ho ela raha vao misy mauvais choix ana président ny ACM eo tonga de tratrany annexe atsika donc zay foana ny any teneniko hoe le réveil populaire zany indispensable fa tokony tsy adinitsika ihany koa manosy an'io Madagasikara io zay de miara-miasa amin'ny océanographe sy olona mandinika ny resaka littoral ao Madagasikara mampatonga anay miteny an'izany fa tsy hoe comme ça fotsiny de ahoana zany ny fomba hitondrana an'io nosy io izay misy etiny 7 io resaka ny tenen'ny nosy antsika teo iny tena mila dinihantsika tsara hoe fa manina iny katany Diego Androany iny no ohatr'izao fotsiny manina ny tranon'ny mpianatra ny dorana tsisy resaka tsisy inina mila mandinika zany tsika hoe ireo etiny rehetrarehetra ireo ahoana ny fomba ananatsika ihany koa fitiavan-tanindrazana et surtout fifandraisana entre atsika etiny be da be mba tsy hisy an'le misara-bazana ntsony hoe zahay avaria no représentant betsaka indrindra ao amin'ny gouvernement na zahay avaria na olona avaria io na avarianana io na avarianana de tsy mahay zay le mentalité araky ny teneniny andro zay hoe mentalité ana olombanina de mila mifampatoky isika entre atsika fa mba hifampatokisatsika aloha de ahoana zany vonona marina ve ireo mpitondra atsika vaovao ireo hiala am'izay kitranotrano corporatisme sy principe maçonnique rehetra ananan'izay de zay mampatonga anay eto mijoro foana isan'andro mampatsiary hoe tandremo fa eto izahay mijery ny zavatra ataonareo ary tsy aty ivelany fotsiny na atao ateny amin'ny réseau ohatra ny Njakadala fotsiny na sala am'izany na ohatra Jean-Luc fa tena manana élément ary tena ampivoaka Madagasikara anatin'izao ady lehibe zao satria effectivement ny combat ny révolution nanomboka ary tsy vita ny zavatra ny révolution populaire no nijanona fa ny combat mitohy foana hatramin'izao ary tsy amelatsika io raha tsy tonga saina daholo ny rafitra politika rehetrarehetra hoe misy olona
mahita ny zavatra ataony zareo. Zay angamba ny fandraisako anjara farany misaotra tompo. Iverenao kely le teny Mostanina teo le resaka géopolitique, nisy olona nanao commentaire teo hoe soyez lucide ozy izy fa tsy afaka amin'ny Occident nareo. Tena mila manao mise à jour kely ianao raha namana fa zay mihitsy le impérialisme le hoe tsy maintsy Occident foana, zay ny matraquage sy ny paradigme napetraka ao faraky le teny namana Mostanina teo. Zay mipetraka ty Europa mahita tsara tena efa mistagna ny civilisation occidentale. Zavatra ny manapaizana rehetrarehetra efa miteny hoe tapitra ny cours ny civilisation occidentale ary mitsoka ny rivotra. Efa vita zany resaka bilatéral zany efa tsy antsono zao ny resaka. Faharoa manaraka zay anao miteny hoe Russie ozy anao, ohatrany tehiteny aminay zany hoe nanareo zany Russie ny partenaire fa angamba Russie ihany ny firenena eto ambony tany. Zay zao aloha de fa misy zavatra satria zany tsy maintsy manao réaction mantsy ry zalahy avy ary amin'ny équipe-nyretsy fraternité sy corporative reto zay mampitodika hoe tsy maintsy occidental ary na samy occidental sao de veritsika fa mitovy hevitra foana reo olona reo. Iverenako le teny felana teo, misy namana ato zay tsy hoe tsy manaiky fa mbola andala piofanana izy de tsy afaka mampiseho ny tarehany fa mana spécialisation en diplomatie maritime. De ozy izy hoe tamin'izay rehefa nivory voalohany hoe problèmatsika malagasy ozy izy tsy mbola misy malagasy na iray zao anatiny ary marina tonga saina rehefa niteny izy hoe nositsika fa mbola ampitodiana amin'ny tanytsika. Or ny force atsika de le mahanosy. Or hatramin'izay zany lazainantsika de hoe faiblesse tsika le mahanosy. Azonareo ohatrany hoe tsika nosy fotsiny ihany. Tena zay zao le fanjanahantsaina napetraka ozy hoe io diplomatie maritime io izy no tena force atsika fa tsy navela okitiana hatramin'izay. Ka mandra-pahoviana ozy izy ny mpitondra ao Madagasikara no hitodika hoe nosy ane tsika. Or tsika variana am'le hoe ahoana ny tany ery Ambomalaza, ahoana ny tany ery za tsy miteny hoe tsy ilaina akory zany fa adinontsika ny potentiel atsika na ny place-tsika aty amin'ny Océan Indien vao niton'olona namana teo. Tena azo joevana tsara mihitsy ozy fa natao mihitsy zay tsy netreretana an'io. Namatsika io zao anisan'ny spécialiste any am'zany misy article zay mbola ho avokany any resaka le vrai problème n'îles éparses zay tsy lazaina foana fa matetika moa l'îles éparses de hoe frantsay sisa fa misy enjeu be de be ka azo atao tsara mihitsy ny mijouer an'izay resaka zay. Zay zany tsara mariana. Ny zavatra misy am'izao fotoana zao koa dia ozy izy le namana anankiray teo hoe complotisme ozy izy no sao de lasa tafalatsaka ny complotisme nareo. Mbola mamerina zay zay reo matoa miteny eto de apahany kely amin'ny zavatra zay efa epelatanana eny zavatra lazay. Misy olona maro any amin'ny ramification nay any ambadika any izay manana donné zay koa tsy ilazany zavatra rehetrarehetra eto fa miasa koa zay ny ambadika any. Eto mantsy karazana sensibilisation fotsiny. Sao de mieritreritra nareo hoe manao émission Facebook zay mba te hiseho te ho fantatry ny olona non, efa misy miasa commission be de be any ambadika any fa ny tianao lazaina de hoe tena fanjanahantsaina le hoe raha vao miala amin'ny Occident de maty. Tena fanjanahantsaina ary nary zareo ara efa tsy tafavoaka tsonoko. Hitanareo tsara ny zava-misy aty Europa zao mahita daholo gaba atsika fa ny extrême droite daholo no miakatra partout na ty aminay ty Belgique zao de zala flamand tena extrême droite na ty aminay no mitondra. De nefany za mahita mihitsy hoe mialatsiny mety tsy tiany malagasy namako eto Belgique zao tenko zao fa tena alora nga ilana olona manana sévérité le firenena à un moment donné satria lasa gaboraraka lasa manao zay tiana atao daholo le olo ilaina koa zay zavatra zay mba ahafahana miaro ka ahafahana mampanakarena an'ilay firenena. Dia zay manokana aloha dia mivoy ny resaka souverainisme le nitenen'ny Mostanina teo ary hitovizanay rehetrarehetra reto hoe izay mihitsy zao no lalana am'izao hoe souverainisme resaka patriotisme fa ity le hoe fisokafana fa isokafana anao inona fisokafana hoe ty ary fa angalaro ny volamenanay ty ary fa angalaro ny pétrole anay zay ve natao hoe fisokafana ka tsika zany mila miala am'ilay matraquage hoe tandrefana efa betsaka le afaka manao témoignage fa efa afaka mivoaka tsara ivelona ny tandrefana na sarotra ho atsika zany manaiky an'izay fa misy namana efa manomana ny vidéo zay afaka manao démonstration tsara hoe azo atao tsara
le izy tsy araka zay netretantsika azy zay ngamba no fanamarina aketo tsy fantatro mbola misy intervenir ave suiten'izay namana eto tsisy iandy ve teny sa ay averiko fa miteny raha miteny fotsiny ave manaraka an'izay raha roto kely ihany koa eto amin'ity androany ity ny zavatra zay ataontsika hoe ny convergence nyty dinika androany ity sy ny famoazana ny saintsika malagasy de hoe zava-doboko le resaka fandraisana atsika an-tanana am'izay ny firenetsika zay mihitsy zany le izy hoe zay ireo samy manasa eritreto hoe za ve tsy teny hoe mpitondra fivavahana tsy tiako loatra le terme hoe mpitondra fivavahana satria le resaka institution za contre ny institution zay mahafantatra mahalala tsara je suis contre l'institution fa théologiana donc zany hoe domaine théologique nefany mahita hoe c'est le moment ou jamais ou en tant que théologien ny ampifandraisana ny théologie de la libération et la théologie de création ho an'ny Madagasikara zany hoe le création hoe misy zavatra eto no mianjanahary samy afaka manonona hoe inona ny tia nataony ambadiky le zanahary tsy maninona izay eo de on nous fait croire hoe notre salut c'est en France aux États-Unis en Russie nefany teneniny njaka tamin'ny une lettre napetrakay ho an'ny flouine hoe misy zavatra eto ny olona mitsiritra ty daholo tsika indray no asaina désintéressé nisy teny Ibrahim Traoré zay nafinarana farany teo ozy izy hoe manandra mangenareo ozy izy mitondra projet makany amin'ny ambassade de hoe ty misy projet misy boay kely nahita découverte ahoana fanodina amin'itsy voanjo itsy ho lasa ohatrohatrozao ohatra fa tonga dia refus total ozy izy no azo dao fa raha ianao izy mitondra projet culturel hoe andeha anao etsika festival zay aria Dego ary anosy be hitanareo reny le festival nataony zana sasany reny de mihirahira de miaraka manao fetifety dia izy mihitsy mifinance ozy izy satria zay ny azo ozy izy mahafinaritra azy hoe ao nareo revo ao mifalia ao manaova fety ao fa aza mieritreritra développement tena nanao expérience an'izay izy de hoe zay ozy izy na zao de ozy izy Ibrahim Traoré hoe nareo ndray ve ozy izy ny financer ny culture anay logika ave zany nareo ve ozy izy no amatsy anay amin'ny resaka kolotsaina anay fa tsy zay no mahalala ny kolotsaina mety aminay pour vous dire hoe tena taritina mihitsy saintsika hifantoka any amin'ny zavatra hafa any amin'ny tsy essentiel de raha vao manomboka misy malagasy am'izay zany ahoana reto arenatsika reto ahoana reto ranomasitsika reto ahoana reto trondrotsika reto ahoana manelingelina any zareo le izy satria efa nibahana any zareo daholo ny zavatra rehetrarehetra ka zay no fampatsahivana électrochoc ataony hoe oro malagasy mifoaza am'izay tsika anjaratsika am'izay mandray atanana an'le firenena azo atao tsara mihitsy zany fa nazanaty zany biby tsy misy lohany ozy tsika malagasy zay tsy mandeha ka de mbola mitodika amin'ny colonel zay hoe mbola misy azo atao tsara mon colonel ary ireto olona reto zay tazanao sy misy olo-kafa koa any fantatro tsara fa tsy zay reraka ohatsy zay tsy miambo hoe zay no manana ny vahaolana tokana tsia fa fantaro eny le olona manana intérêt manao zavatra sy ny olona manao zavatra désintéressé ireny ihany no afantarana ny tena izy de ny farany ngambany de hijanona fa tsy haiko raha mbola isiteny ny zavatra matetika karazana signal hoe fa manomboka milatsaka ilay angovo sy ilay énergika an'le fitondrana rehefa manomboka mandeha amina resaka populisme zany hoe ezahana tapenana zany le lacune amin'ny alalana populisme ohatra fotsiny le resaka populisme resaka teo hoe resaka fivavahana aoka re tompoko ny fivavahana mba ho ampiasaina amin'ny sphère privé fa tsy amin'ny sphère publique satria ino no milalao ny émotion ny olona aoka ny resaka tsy fantatro hoe manifestation culturelle zay marina fa tokony ho andraikitry ny filo zany fa aloha aty amin'ny zavatra prioritaire primordial 2 ans zany ane fohy kely tena fohy kely hatram'izao tsika tsy fantatro nareo namako dimy rahalahy mianadahy reto efa mba naheno programme ve rovina ny concertation nationale rovina ny assise rovina ohatra mbola tsy mare fa ohatra ny mbola affaire courante ny hoe ahoana vidy piesy ho jirama ve ahoana no atao mba azahoana menaka ary ohatra ny éparpillé any amina zavatra secondaire zao ny resaka fa tsy any amina le objectif or le transition raha ny fahalalako azy
raitsoa raha diso ny transition ane dia anomanana justement an'lay tena nofinofisitsika rehetra fa tsy hoe natao hamahana ny olon'ny jirama ekeko maimaiky ny jirama mety contresens ny teneniko zao fa mba hahatonga ny jirama raha pitso tsy ho tapaka itsony de mazava ny teny lazaraza fiason hoe structure io mazava ny teny gardien de la révolution eto hoe rupture am'le fanao mahazatra mazava ny teny olo-kafa rehetra hoe misy fototra aloha mahamaiky fa tsy hoe solona kely vetivety ny pièce aria andekaleka mba hampandeha le rano nefa nya zala monopoliser ny full ny gazole sy ny sisa mampandeha an'ireo mbola retsy any de ina dikan'izany ohatrany manisy pansement eo ambony nana be nefa tokony potserina aloha le nana de tsisy dikany tsy questionna pièce ny problème ny jirama fa problème hoe iza ny mamaty soloka eo iza ny mitsetsitra eo iza ny fe monopole ny resaky énergie eto Madagasikara samy mahalala ny atsika secret de polichinelle zany fa tsy hoe koa mody tsy mahalala daholo fa samy mahafantatra daholo or on n'attaque pas au vrai problème fa au faux problème dia pour détourner l'attention dia hoentina any amina populisme l'izy dia za zao moa de nahazo vava misy mpiandry ve de manenjika mpiandry mba lozika ve zany za ve mpiandry oui mpiandry tsy mamenatra aminy tena zany de inona ny tombontsoa ka hanenjika mpiandry namao tsy nefa de détournenareo any amin'ny faux problème le izy mba tsy hahafahan'le olona mifantoka le problème tena ao ka efa signe de faiblesse zany aminay mato entina any amina zavatra futile loatra zany le resaka fa tsy sahatena amy resaka an'le vrai problème eo anatin'ny le problème firenena zay ngamba ny hafa tsy haiko misy anampy ve reo namako reo suiten'izay teniko zay mety faramparany manko zany atsika fa niohatra adiny ray mahery ihany fa mbola farafarany fiteniko de mbola manao antsoava amin'ny colonel hoe mbola misy fanaintanana betsaka afaka manao mafimafy kely zao maheno nostana fa ohatra misy milaza olo hoe ambanimbany feonao ndazy fa ohatrany tsy nandeha ny audioko teo mahazo ve allo mahazo fa somary ambanimbany le feo alifaso ary ya tsisy retour mihitsy aty amiko zany fa mandeha mandeha zay le teneniko hoe afatra fotsiny hoe averina any amin'ny colonel hoe mbola manam-panaintenana ny tanora ny vahoaka malagasy andao mo colonel raiso ny andraikitrao aza matahotra ny zavatra iseho fa za ve ny ampianatra anareo an'izany ianareo miaramila zatra miatrika ady fa vonona foana misy olona vonona foana ohatranay ty be de be any hiaro zany safidy hoe anarina sy anao refondation any firenena zay misy be de be any tsy zay tsy gardien de révolution de la révolution fotsiny ny tompony zany tolona zany fa misy be de be vonona naraka ny hevitra amin'ny fanorenana ny Madagasikara de aza hoentina amin'ny tsy izy ny tanora malagasy satria am'izao fanaintenana zao ozy pasteur teo hoe manomboka makana amin'ny populisme zany hita mihitsy le izy misy karazan'olona mbola iverenako ihany le corporatisme teo mampiriska ianareo amin'ny fitondrana ampiady atsika samy malagasy nohony intérêt betsaka loatra ary mandehandeha any hoany tsy ho an'ny vahoaka malagasy tsy ho an'ny vahoaka malagasy akory fa ho an'ny tombotsoany manokana satria hitanareo ihany iny rehefa raikitra ny ady be de be mitsoka satria anankoatra ny fananany fa tsy ao Madagasikara ka ndao tsika irahina ihany hiaro ninninna ny zavatra iseho andao ry tanora malagasy hijoro amin'ny hevitra atsika fa tsy ho voavidy satria tsisy olona aza mieritreritra nareo hoe misy olona avy any ankoatra any andeha navitra ny fiainanareo tsirairay raha tsy ianareo ny mandray andraikitra tsisy olona baguette magique hoe raha pitso afaka pitso de iva daholo io olana io
ho an'le tanora zay efa nandray fahefana, expérience kely partageko fotsiny, aza maika hoa andray zany fahefana zany satria raha anakarena sy hihinana volam-panjakana mamaika anareo ao a, aza dino mois de novembre atsika zao andeha ny LFI. Ny colonel rehefa niteny hoe tsy hisy vola ao amin'ny fanjakana, anao inona nareo a mandra-pahatonga nataontsika hoe volana avril. Raha tsy anao refondation tsika mon colonel mandra-pahatonga an'izany volana avril zany, anao inona fotsiny? Tsy resa be fotsiny hoe anao an'izao, anao an'izao, anao an'izao, resa be fotsiny. Fa tsisy ny olona mitantana administration rehetrarehetra mahafantatra, tsisy zavatra vitany manam-pahefana atao satria tsy manam-bola amin'ny fanjakana, tsy afaka midebloquer ninina mandra-pahatonga ny farafaratsana na volana avril. De mandra-pahatonga an'izany zany anao inontsika ifampijerijery eto. Ho avy zao no andro fahavaratra, manomboka ho sahirana ny malagasy, miantraika ny économie zao crise zao, de ikaikikaiky ny vahoaka, de mino a raha tsy miova fomba famindra inareo amin'ny fitondrana am'izao de fa hiantraikana amin'ny vahoaka ny fahasahiranana manomboka ny Desambra. De io fa hiteny le raika lasa reo hoe hitanareo io fa vao maika sahirana nareo, de ohatra hoe mitombona mahazo raison izy, nefa zavatra logika fa noho ny hoe maizana raison an'le izy. Donc mbala manentana colonel sy mpiaradia amin'ny rehetrarehetra hoe raiso ny andraikitra, feno ary aza misalasala fa na hiady am'ireo mpanambotry firenena reo a, vonona foana misy olona anaraka anao. Mankasitraka tompoko. Soara tompoko. Ya, njaka ve misy tenena? Oui. Ok. Efa mazava iny miantso ho an'ny colonel Mika sy izy efatra amin'ny raha namany a. Fa titeny koa ho an'indrao misy mbola mifantoka any amin'ny miaramila aloha tsika zao a. Hoe indrao misy promotion hafa ankoatran'ny la 23. So de tokony mihetsika nareo zala. Miala tsiny manao zala. Na ny promotion an'ny colonel Mika, so de tokony ampiny izy. Aza vela hijanona fotsiny eo satria ndrao efa tsy tapavoaka tokoa izy. Sanatravo. Ndrao efa voageja daholo amin'ireny zavatra rehetrarehetra efa nitranga sy ny zavatra naletany amin'ny ACC. So de zany rehetrarehetra zany efa mamatotra anazy. So de efa nisy fakapana be da be sy mena miravoravo tao zay efa mamatotra anazy so ampio izy. Satria hatreto aloha zany a ny fomba fijery de mbola mitokana amin'ny miaramila ihany satria ny endrika tena idéal teo zany de hoe coup d'état le izy a, assumena hoe coup d'état le izy a, voasaritsika tsy nirarahina daholo amin'izay aloha zay institution zay nanabotra sy fangoloka teto amin'ny firenena. Zay no mora hanadiovana indrindra. Fa zao tsika efa niazakazaka amin'ny Frantsay ny arahabatsika zao tontolo zao miverina miarahabatsika zay zao tontolo zao nijery atsika fotsiny tamin'ny fahavoazana hatramin'izay. De lefa navaozana eo zany masarotra ny indray mandeha ty zay nitenen'ny namana Mositana teo. Anakiroa le izy tsy maintsy zany itsika hiazakazaka amin'le famahana le olana madinidinika andavanandro. Fa tsy maintsy isika araka ny tenen'ny pasteur teo ahoana ny fomba ary ny olana ange de zao ny olana de zao misy malagasy be da be manam-pahaizana ao. Fa ahoana ny fomba ataon'ireo olona ireo a hiresaka aminareo a de ahoana ny fomba ifampihenony. Zay zany zao tokony foronina. Raha matoy zay namorona an'ity mouvement gardien de la révolution ty mba hiantso anareo vahoaka izahay. Tongava saina. Tsy hiantso fotsiny izahay. Fa misy fitaizana be da be raha mihaino tsara nareo hatramin'ny voalohany a na iza aminay rehetrarehetra ny teny de misy fanabeazana sy fitaizana foana tao anatin'le izy. Ary mbola horaisinay adidy sy andraikitra ny anaparitaka an'le izy satria le fierté sy le fisokafa-tsaina sy le discernement zany zavatra rehetrarehetra zany a anjara brikely ho antsika rehetrarehetra. De mengavy zay de miantso raha sitrakareo
raha mety ianareo, raha tianareo arao ty mouvement ty, ianareo koa mitongavy eo mba ho gardienay sao de brioko zay sanatriavina. De aloha misy olona be da be tsika mivondrona mba hiteraka egregora mba misy rivotra mitsoka hitovizana hoe zao le izy fa tsy anao antsoantso atany hevitra foana eto ny olona mety hovokian'ny sasany foana satria mba manomboka misy compte fake be da be reny manomboka miklasy eo. Fa le populisme tenen'ny pasteur nge efa manomboka te ho lasa mambahoaka ary zareo manomboka tsy te hametraka hoe zao le izy. De nefa iny mihitsy le takina zao teneny mazava zao le izy de zao le tokony atao. Sotra tompoko. Nakasitraka anjaka. Amaraparantsika efa adiny ray sasany zay mbola misy zavatra kely tiako ampiana kely le resaka tenen'ny iary teo de mifandray amin'ny teny Mostanina. Le hoe nafinaritra le prise de position nyraisan'ny colonel tamin'ny vao nanomboka izy hoe fitsitsina. De niandry hoe politika ny fitsitsina. Araka le teny hoe tsy manamboly tsika. D'accord. Ary tena partisan. Kinanjo to mbola 7 any lay ministra zay tonga eo. Bon, itenareo hoe ka tsy mandeha ny firenena raha tsy misy mitondra. Tidia mba fanamarena kely. Marina fa tsy mitovy ny firenena rehetra kanefa misy zavatra mamperitreritra kely ihany ty. Taty aminay zao taty à Belgique lazaiko anareo 400 jours tsy nisy gouvernement zay fa nisy crise politique. Crise politique satria aty aminay question na majorité no mitondra. Gaga ny citoyen belge rehetra ary nanomboka napisy resaka hoe sao da mila miova constitution belge. Hoe nandeha tsara le firenena sans ministre. Nanaitra io zavatra io. Nandeha tsara, nietra niditra ary niena ny dépense ny fanjakana de niakatra le arikare firenena belge en une année. Bon, za tsy miteny koa idéal le tsisy ministre fa pour vous dire hoe ny tena mampandeha ny firenena ne de le administrative fa tsy le poste politique ministre. Ary tsika malala va reo ministre sasandreo mifona tompoko tsy manana problème am'reo ministre satria presque tsisy fantatro vitsivitsy ihany fantatro de loin fa misy olona tsy manana le compétences am'le izy fa natao eo satria nitolona. Mianatsiny ekeko zay hoe bon mba misy goûté kely mba fisaorana anazy fa mba nanolotra. Je comprends parfaitement fa mbola veriko foana fa kazo amin'ny olona io malala raha mihaino izy de hoe fa manana problème amiko ve Jean-Luc? Non, j'ai rien contre toi. Fa ici il est question d'intérêt de la nation. Eto zany tena tsisy tsony hoe ka tsika any mpinamana tsika samy tany Atsirabe sika samy tany Fort Dauphin tsika samy avy any atsimo sika samy les corporations zany hoa tena mila daboka rehefa firenena andresaka fa rehefa aveo indray ny ambadika any resaka hoe mba mifanampy anthropote tsy olany zay amiko. Tiako tenena zany de hoe raha ohatra ka tamy voalohany tena nanay zany schéma tamy voalohany hoe raha vao tamin'iny voalohany vao hoe niakatra teny amin'ny 13 mai iny colonel de ny tena tao anatin'ny saiko de hoe raha vadolo l'institution rehetra présidence rery de raha présidence rery tena afaka nitondra baolina rehetra zao izy mialatsiny mon colonel fa otage ny assemblée nationale ianao de io lalaoviny zanahy io hoe ka zay neny nanongana ny Rajoelina le tsy ka manazara fa io assemblée nationale io mila ravana mialatsiny aminao monsieur Citeny fa aminay dia tsy fiable tsony ianao sy ny équipe-anao rehetra ny assemblée nationale aminay tokony tsy hisy itsony na refeo zahay ary de source fiable mialatsiny tsy tena hoe zay manan'olona be deaibe partout hoe nareo tsy aravanay zany zany vavanareo to amin'ny assemblée nationale tamin'ireo JNZ reo nareo tsy aravanay zany. Par tout le respect que je vous dois, président de l'Assemblée nationale, Rajoelina sy Ravatomanga raha vitan'ny olona nanala azy. Ka za tsy miteny hoe kozehanao ve fa aza mifanao vava ohatr'izany kosa satria zaza ve reo de nanaovanao taim-bava zao misy nandefa feo taty aminay ny vava nataonao tamin'ireo ankizy reo. Matoa miteny eto de misy antony. Dikan'izay zany aoka mba tsy fanao vava ohatr'izany tsony am'izao andro zao hoe tsy maharodana anay zany nareo. Raha ilaina reny mobilisation tena azo atao zany atodika any assemblée nationale andray ny focus hoe ahoany reo atodika any mipaky ndray koa fa ahoany io paky io mipaky so fiteneny atsimo any zany hoe mipaky miraikitra tsy afaka mandeha ahoany io Bianco io zay toe lasa bras armé ny fitona zany hoe
tena mbola misy za zany tena miantso GNZ, GNX, GNY, tsy haiko tsony ny anarantsika rehetra ny mbola mila combat tiraka izy mbola mila ady ary zay ny antsonay oety hoe somary nalahelo kely zahay rehefa vita n'ilay fanendrena olona dia nangatsitsika ka nitanjona eto zay te hamelona ndray misy asa tena nareo ve anakorotana oui anakorotana dans le sens andamina hoe nanany vocation dia ao amin'ny elatsina teny soratra masony hoe mandrodana mandreva ary manorona sy mamboly tsy afaka manorona misy tsika raha eo ambony onahona tsy afaka manorona misy tsika raha eo ambonina fakofako fa tsy maintsy trongisina bulldozer aloha zay vao afaka manao fondation zay vao afaka manao trano fa tsy manofy za mba te hana trano tsara tare maitsomaitso ny varavarakely nefa nifototra anao raha vao misy cyclone kely de efa mirodana donc zay zany tena miantso ny tanora rehetra hoe andao hiverina hanao pression zay ny messageko farany hanao pression ary zay ny tanjony gardien de la révolution hoe hanao pression populaire fa tant que mbola misy pression populaire reo olona reo obligé reo miaino atsika fa zao zareo mangatsitsika tsisy tsony pression raha matsikaritrinareo fa ba juste kely sary mampome amin'ny Facebook sy sarcasme kely izy inana izy sarcasme atsika any zay ny antony tenin'ny zaka teo hoe mamerina atsika rehetra hoe andao voazona ndray ilay fanairana tsy mbola miteny akory zay hoe hidina an-dalambe c'est possible rehefa tena tsy hay fampiainotsika efa hainy gasy zany maneho hevitra zany zao fa tsy ampianarana azy efa hainy gasy zany midina an-dalana zany tsy menasy zany akory na akory hoe anina fa hitanareo reny zao ny sasany ara tsy menatra akory inarako tomangatsiry tary misanaky eny amin'ny 13 mai nefa zareo raha vao nesorina teo nahoana moa ny tena tompony tolona tsy sa andeha hiverina eny an-dalambe raha ohatra ka ilainy tsy koa misy tombontsoa am'izany sanatria fa raha mbola afaka mifampiaino ho fitiavana anareo tena esorana anatin'ny sainareo hoe zay ve zany mety misy teny zao teo apartir an'ity émission ty hoe ka ireo zany le mpanohitra ny colonel de za hoe tsy nahazo resaka ianao zany ny colonel raha zay ny fandraisanao resaka teto fa tianay ianao ary tena reharehanay ny fitsangananao saingy vous êtes mal entouré saingy vous êtes mal conseillé saingy nanaiky ny eno olona izay hanatsatoko antsanao rapitso ianao tsy mahamenatra an'ireo ny amosavy ianao amin'ny lafiny rehetra tiako teneny eto ide sandoka ide n'importe quoi satria ireo samy mitady ny toerany daholo ka izay no mba afatro farany fa dia lava ny teny eto fa mbola ho avy araka ny tenin'ny njaka teo ny faneho-kevitra zay ataonay hoe zahanay raha sitrapon'Andriamanitra mety indray mandeha isan-kerinandro angamba ny raha tratra dia hitondra loeo raty indraindray mety misy zavatra urgent tapika dia tsy maintsy manao live koa ny tsirairay aminay na za na ray amin'reto namandraiky fa de raha tsisy hiteny tsony de ngamba ny isaraky tsika makasitraka atsika enina mianada tafaraka tamin'ity arivo ity isorana koa reo namana zay tsy mipotra eto satria nanomana an'izao dia misy ekipa be de be ao économiste misy ao amin'ny aviation misy olona amin'ny tafika misy olona be de be zavatra ohatrany iceberg io nitazanareo fa ekipa solide daholo de makasitraka dia sao de nisy andray fitenena tsiray fara anao veloma tsika reo sa ie makasitraka mpijery rehetrarehetra makasitraka namagna rehetrarehetra ny ekipa any ambadika any ary zay mbala manentana ny fihavanana malagasy fankasitrahana reo mpanome vaovaotsika mivantana satria azakivy mandefa ny tokony alefa satria antsika rehetrarehetra io Madagasikara io fa tsy ho an'olombitsy de makasitraka de veloma mandram-piona ny hasina no ambony indrindra amin'ny échelle de valeur any gasy tsisy raha iny gasy any fihavanana zany raha tsy misy hasina sacralité de teny atsipo anareo ao amin'ny fitondrana sy nareo anatina fraternité sy zavatra be da be ohatrany avereno le hasan'le fitiavatanindrazana avereno le hasan'le fitiavatanindrazana tena fitiavatanindrazana de ho an'ny tanora sy ho an'ny rehetrarehetra fa tsy ny tanora ihany izay mahita hoe révolution identitaire koa le mila atao satria isika tsy manana an'le maha izy azy atsika tsy manana an'le maha izay atsika zany le identité gasy mihitsy forony mba afantatritsika mahalala hoe inona tokoa le tiatsika satria ny olonantsika io ange zany zao de le tiatsika mihitsy ny tsy fantatritsika miandro olona hafa iteny hoe zao tokony tianareo na zao tokony tianareo no zany miverina mihitsy
mifoaza ary malagasy, mifoaza de andao andinika misimisy kokoa de hitatsika ny toyany arao ty mouvement ty raha tianareo raha sitrakinareo. Misaotra tompoko. Misaotra tompoko. Safady marana kely hoe faly zay aloha faly zay amin'ny fiovany le fomba fijeritsika rehetra ny rodanany le fitondrana rehetra teo ary le ibanjinatsika an'le fiainana vaovao miaraka amin'izay repoblika vaovao faly zay ary manohana mihitsy zay any kolonela sy ny manodidina azy zany amin'ny fampandrosoana indrindra amin'ny fikarakarana ny fanavaozana ny sy ny fanovana ny lalam-pandrena. Fa izao zay tsy tena d'accord am'le hoe avelao izy aloha hiasa roa taona fotsiny, roa taona raha ohatra sendra diso départ ary zareo na manonao foana eo anelanelany eo efa apotika andray ny zavatra tokony hiariny eto. De zay zany ny antokosinay zany io anozongozony zay kolonela tandremo sao de varimbarina eo tandremo sao de tratra ny velam-pandriky ny fahadisoana rehetra am'izay de zay malatsiny zay fa ohatran'le hoe mpanohatra reny fa manozongozony zay ampitiavana mihitsy tokotapaka avy tongilana zay tsy mety arenina de lasitsika hiaraka mitoy makany amin'ny fanovana ny rafitra sy fananganana repoblika vaovao. Mirasy soa indrindra daholo tompoko. Merci ary. Zay ngambany tsisy tentsony fa de ametraka ny veloma mandram-peona misy miteny teo rovina ny manaraka enonareo ihany fa hametraka ino izy ty daty manaraka eo ihany zay misy namesosokevitra hoe tokony hisy pazo manokana ve sisia mbola efa ampidiniky zay misy eo amin'ny 20 mianada mianaka zay ato farafakely ny tazana fa misy koa ny ambadika any ho iteo misy manana eritreritra koa hoe karazana web radio ho hitatsika eo zany fa voaray daholo zay fanamarenareo zay dia ifampidinika kely zay hanatsarana ny fomba fiasa. Zay ary fa de soavany ala daholy bonne nuit daholo e.